sy ny fampitondrana ka dia afaliana ho any no manao an'izao fifarodam-pahefana amin'ny rahavavy iray aman-dreny ireny feto akavanako izao satria raha ny fiainanay amin'ny rahavavy mianaka dia ohatra mifaniditra ihany samy solombavam-bahoaka folohan'ny solombavam-bahoaka mampiasa ny miralenta izy sekretera generalitra lasa ministra izy ny lasa présidentista omami samby député zava-dehibe reo zay andrena ministra zay moa dia efa fantatra mivady hatramin'izay ary efa miaraka ny fampiriliana taminay ihany ka raha terako manokana zany dia faly satria olona fantatro no andray zay asa vitako rehetra teto ary rehefa ialeto rehefa eo afaka mitondra vidy dia tena maivamaivana tanteraka mihitsy satria ankafaliana sy ampirahalainy sy amfofelo finono fanizava-drehetra vita teto dia tena hoe tsy ilo raraka an-tany na sanatria hoe tsisy itoy fa fantatro dia fantatro ary ny cursusnay koa moa samy normalienne ihany koa zahay dia fantatro fa dia tena itoy ka dia miarabanao rahamatolonisy miransoanao ihany koa efa be eto amin'ity ministère ity toy izany koa ny matolonisy satria moa zay ny fandaminana nalefa any amin'ny ministère-ny fonction publique sy ny réforme administrative et du travail ny emploi sy ny lalàna social dia manaiky ny fandaminana isika satria zava-dehibe loatra koa izany fa ny asa vita teto koa raha miresaka fampananana asa dia be lehibe ihany koa ary mino fa dia hotoizanao ihany koa zany sisy ahihavo izy koa ny tenako amin'izay fa miandrasako fitenena angamba dia misaotra an'ireo mpiara-miasa rehetra teto saotra mankasitraka mpiara-miasa rehetra reto ministra solokreto dia ohatrana ihany satria fantatro daholo izy dia mino sy manantena fa dia mbola itoy ny asa tika ary tena afinaritra sisy vitatika moa dia fantatro hoe azotika afaka mitentsika hoe mireharehtsika satria nanova zavatra be lehibe tika na ianareo rehetra tonga eto angamba dia ngamba mino fa faly ianareo miditra tato amin'ity tanànana ity fa madio sy milamina aty aminay aty dia mino fa ohatran'izay foana tikeka ary ny mpiara-miasa rehetra koa dia isaorako tanteraka satria zava-dehibe loatra ny fampitondrana teto fa nisy ny filety teto dia efa mifamela sy efa mifampiresaka ary mino fa milamina manomboka izao satria tsika manaiky ny fandaminana ka dia zava-dehibe loatra zany ary tsy zavatra kisendasenda ozy ateo mirary fahasalamana ho anareo mirary fahobiazana ho an'ny mpiasa rehetrarehetra ary ny amaranao koa azy angamba dia tsotra fotsiny ao ny PSE Andriamato sy Ramatoministra ny hitondrana ny fampianarana teto Madagasikara manomboka amin'izao taona 2024 izao ka mandrapatonga ny taona 2023 zava-dehibe ny ananan'ny Madagasikara zany hoe PSE zany ary manana toerana ambony dia ambony ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakany ary ny vola ilaina amin'izany dia efa ao marina fa hoe gouvernemental consensus isika la fifidianana no tena hoe tsy maintsy atao anatin'ny mangarara sy hoe kely rehetra eo ihany koa ny fandifahalemana eo ihany koa ny fitantanana izay tokony hovana izay hoe toromarika nahazo an'izao gouvernementa vaovao izao fa na izany naty izany ary mino sy manantena ary matoky ary ramatoministra andriamatroministra fa manana PSE sika ary eo ihany koa manana ny PNSP sika efa le PNSP sika manana ny PNSP sika politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle tao amin'ny mbola solombavam-bahoaka sika le président commission d'enseignement technique et formation professionnelle efa vitanana ary efa ho ampiarina ihany koa dia na dia eo ary ny fifidianana sy izay toromarika ho ary gouvernement de consensus dia ino ary fa hitanterahasika asakany sy andavany ny fanatanterahasika ny politique nationale ny fampianarana sy ny fampananana azy zava-dehibe loatra zany ary manarak'izay ihany koa dia manana ny mamisy azy koa ty fireneny ity fa na iza tenena dia fanofanana araka azy zany dia lazain'ny olona rehetrarehetra
ka dia eto zany dia mametraka an'izay fanatanterahana izay ho atsika rehetra satria tsika tompona andraikitra lehibe tsika amin'ny fanatanterahana zany. Ankoatran'izay koa PDB ny zava-bitatra sy fiaraha-miasa amin'ireo partenaire. Tsy teny fotsiny any miaraka maro akanjo projet lehibe ao Antsirabe fanaovana ny fotodrafitrasa lehibe. Miara-miasa tsika teto tamin'ny AFD amin'ny fanatanterahana ny FDDP na fanatsarana. Miara-miasa tsika tamin'ny UNESCO amin'ireo fanaovana ny fanovana rehetra amin'ny tourisme, restauration, habillement, ao ihany koa ny BTP sy ny travaux publics. Miara-miasa lehibe tsika tamin'ny BIT, indrindra tamin'ny emploi. Miara-miasa ihany koa tsika tamin'ny OIF. Izay tena hoe nahazahoantsika fahasoavana sy tena hoe misy visibilité ministère tsika tamin'ny